Ampifaliratrany ary tokolasy tokovavy no hiara-panatsika rehetra amin'izao andro anio zoma 12 volana desambra taona 2024 izao. Mankasitraka antsika rehetra manaraka hatrany 9 ato anatin'ity fandaharana manokana ity. Tao anatin'ny fanapahan-kevitra nivoaka ny 9 volana novambra 2024 nilaza ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa manohy ny asany avokoa ny fitsarana avy ny antenimieram-pirenena, ny antenimiran-dolona, ny vameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Noraisina ity fanapahan-kevitra ity ho antoky ny fahamarinan-toerana sy ny fahaleovantegna ny ireto androm-panjakana ireto raha ny fanazavana netiny teo anivony izay fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay. Niazakazaka ny vaovao teny anivon'ny seniteny taorian'izay niverina tao amin'ity androm-panjakana ity Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ary tamin'ity herinandro ity no lany ho filoha raha nametra-pialana ny filoha Damarsène Andrianarsedo. Zay rafitinina ny vaovao momba ny CENI. Mikasika izany hatrany ny CENI sy ny fanamboarana ny tontolon'ny fifidianana amin'ny ankapobeny izay indrindra no antony ity fandaharana manokana tanterahintsika anio ity izay nanasana ny teo anivon'ny CENI ny filoha-hevitra voalohany Andriamatoa Andriamalaza Andoniaina vameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Eo ihany koa Andriamatoa Rivo Rakotovao filoha nasionaly ny antoko politika HVM ary Andriamatoa Andriamoraniaina Arjona sekretera mpanatanteraky ny safidy. Ety am-piandohana dia makasitraka antsika rehetra sahady anaraka hatramin'ny farany an'izao fandaharana izao. Etona moa dia mbola tsy tonga ato anatin'ny efitrano fitenenana ny filoha-hevitry ny vameram-pirenena misahana ny fifidianana no ny fitohanana ny fifamoivoizana saingy araka amintsika izy ary rehefa avy eo avy hatrany dia hiarahaba ireto vahiny manokana no asaina tao anatin'izao fandaharana manokana izao. Miarabanao Andriamatoa Rivo Rakotovao. Miarabanao dia miaraban'ny namana rehetrarehetra eto ary miaraban'ny teknisiana misaotra amin'ny fanasana. Miaraba ihany koa ny avy amin'ny safidy isika. Miaraba tompoko. Miarabanao kakakary miarahaba ny mpanaraka rehetrarehetra ny sioka any amin'ny tokantrano tsirairay avy sy itsika izay mijery any amin'ny internet. Ho arahantsika mivantana ao amin'ny page Facebook ny sioka anio ariva moa izao fandaharana manokana izay arahantsika amin'izapeo amin'izao fotoana izao isy ihany koa ny famerenana amin'ny alahady avy izao amin'ny iray ora atoandro. Avy hatrany dia apetraka aminao Andriamatoa Rivo Rakotovao ny fanontaniana nisy an'izay tari-dresaka natao teo izay ny makasika ny hoe fitazonana ireo androm-panjakan'ireo manahoana ny fahitanao amin'izay amin'ny ankapobeny. Ny zavatra no takina na tsy hoe nitakina vao tamin'ny volana septambra akory fa raha nisy zany ny ataoko hoe tsy fitovizan-kevitra toa namarin'ny zava-misy dia ny fomba notanana ny fifidianana teto amin'ny firenena. Dia tsy fitovian-kevitra misy tao ary izay no lazaiko hoe namarin'ny zava-misy teny amikanja ny raha mahita ny raha nahalala ny ataoko hoe tsy fahombiazana amin'izany fitantanana ny fifidianana zany. Nefa kitro faran'ny ny demokrasia io amerenana ny fahefanana amin'ny vahoaka ka mba olom-boafidy ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny fanarahan-dalàna no ivoaka eo dia izay zany manahirana hoe amiko tonga dia hitsiko fotsiny hoe raha misy ny antony nanan-korotana ny fiainam-pirenena ara-politika ka netraika eny amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-ekônomika ny fitantanana rehetra dia anisan'ny lesoka lehibe teto amintsika ny fitantanana ny fifidianana. Ny safidy izay anisan'ny mijoro matetika safidy fanaraha-maso ny fifidianana ny CENI anisan'ny mpikarakarahan'izany ahoana ny fahitanao azy? Ny iombakomanana aloha le hoe isan'ny olana indrindra eto amin'ny firenentsika tsisy ny demokrasia tena mipetraka marina dia zavatra roa lehibe. Ny anankiray aloha ny fomba fisainan'ireo mpanao politika fototra izay mandray anjara amin'ny fifidianana mihitsy amin'ray lalàna izay efa misy fa isan'ny tena mampandrindra ihany koa ny demokrasia ny fitantanana amin'ny fifidianana ka ny CENI zany isan'ireo ataoko hoe rafitra napetraka manokana ahay kantana an'izay fifidianana izay.
indrisy nefany mampalahelo fa namelohan'ny fifidianana ny famolavolana ny lalàna tokony hitatahana an'ilay fifidianana mandritra n'ilay fikarakarana an'ilay fifidianana sy le fanatanterahana an'ilay fifidianana dia lavitry ny afo ny kitay justsika fa tena ambany ty ambany ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-miatrika ataon'izany. Raha manontany ianao zany hoe napetraky ny haute cour constitutionnelle zay lafiny zay tamin'ny nanaovany fanapahan-kevitra hanomezana ny fitondrana de hitako hoe tsy fijerena loatra zay ny mety ho fahombiaza n'ilay fivoarana rehefa avy eo satria tsy ny fitazomana ny rafitra no zava-dehibe fa ny fahombiaza ny rafitra. Tokony apetraka zany hoe ty rafitra ty ve na nisy fahombiazana nandritra n'ilay nanomezana azy ny tontolo tokony hanatanterahany andraikiny. Ny rafitra rehetrarehetra izay tsy misy fahombiazana amiko de tokony ravaina fa tsy hoe andrasana eo de efa nao tsikombakomba eto tsika ny rafitra anankiray miaro ny rafitra anankiray nefa rafitra fantatra hoe tsy omby tsy hitondra fanavaozana dia hitako hoe mandaka n'ilay foto-kevitra hoe hitadiavana fanavaozana sy ho an'ny tombotsoan'ny olom-pirenena sy ny vahoaka malagasy zay. Ary zay ny fomba fisaina zany raha aty amin'ny fahaiza-monim-pirenena ary na ireo tanora ao amin'ny mouvement etc de miray feo am'izay hoe tokony jerena reo rafitra zay efa fantatra hoe mampandringa n'ilay fitantanana ny firenena sy ny fametrahana ny demokrasia de ireo rafitra ireo tokony tonga de ajanona avy hatrany satria lasa fandaniam-bola fotsiny ange zany ireo mandritra zao fotoana zao aloha satria fantatra hoe tsy hitondra fanivana le izy de nefany dia ametrahana teti-bola goavana zay tsy fantatra hoe atao inona ao anatin'ny fotoana ao anatin'izao fotoana zao. Zay ny fahitana an'le izy zany dia raha ny fomba fijeriko manokana sy tena misy hoe antony hitazomana ny CENI raha amin'ny fomba fiasany amin'izao fotoana zao. Tokony ho ravana ve zany izy io? Raha ny fomba fijeriko manokana sy ny fomba fisaina aty amin'ny fahaiza-monim-pirenena zany ny rafitra rehetrarehetra izay tsy mahomby ary tsy nahomby rehefa nomena andraikitra teo aloha de tokony tsisy intsony ny antom-posiny amin'izao fotoana zao fa tokony tadiavana ny fomba ifampiresahana ary andravana an'ireny rafitra ireny. Andriamatoa Rivo Rakotovao efa nitondry anareo teo aloha miatrika izay fifidianana izay ary nahita hatrany an'izay hoe resaka CENI izay tonga tao anatin'ny efitrano fitenenana moa ny filoha-hevitry ny CENI amin'izao fotoana izao mazao toerana tompoko ary ankasitrahana sady ny fanekena ny fanasana tamin'ity androany ity. Miarabanao tompoko. Miarabantsika rehetra tompoko ary mankasitraka amin'ny fanasana de mialatsiny amin'ny fahatarana. Ovitiniko kely aminao teto ny resaka vao minitra vitsy lasa teo no nanomboka moa ny fandaharantsika ny fantanina nipetraka tao anatin'izay hoe tena ilaina tokoa ve ny famerenana anareo CENI amin'izao fotoana izao nanambara moa teo anivon'ny fahaiza-monim-pirenena fa tokony ho ravaina avokoa ireo rafitra rehetra izay tsy mitondra fanavaozana ho an'ny firenena ianareo anisan'ny tafiditra ao anatin'izay ahoana ny hevitro mahakasika an'izany. Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana ary averiko ihany aloha ny hoe mametraka ny fialan-tsiny noho ny fahatarana satria androany tontolon'ny maraina dia tsy nanao ninina fa tsy nandray an'ireo avy amin'ny vondrona afrikana sy ny Nations Unies sy ny namany ny Zalokaniana. Zany akory tsy miditra hoe atao ambanin-javatra ny fandaharantsika na ny mpanaraka ny fandaharana fa ho fifanomezan-kasina tsy izay nahatonga ny fialan-tsiny teo ary manatitra ihany koa ny arahaba manokana ho an'ireto namana ray aman-dreny sy namana mpiara-mitolona ao anatin'ny fahaiza-monim-pirenena. Ho ravaina ny rafitra ho anay manokana ho an'ny tenako manokana rehefa ilaina de tonga rehefa tsy ilaina de miala. Ka tsy mametraka olana amin'izay mety ho fanapahan-kevitra hitantanana ny firenena mihitsy fa ny tena zava-dehibe raha ny fijeriko azy rafitra ho ravaina na rafitra tsy ho ravaina tsy de izay loatra angamba fa hoe inona marina ny tena olana satria raha vao diso olana de diso hetsika ary ny mifokofoko tsy de tsara satria rehefa enti-po de lasa manao kofoka diso fa ny tena tsara mila mahafantatra ny tena fototry ny olana de rehefa fantatra ny fototry ny olana de fantatra ny kofoka tokony atao.
Andriamatoa Rakoto vao raha ny fahitanareo azy, inona tokoa ny tena olana niseho teo amin'izany hoe vao mihera maleo tena misana ny fifidianana izany, tena naleo tena tokoa ve izy ireo raha ny fahitanareo azy? Raha miverina tsika satria anatina zavatra efa nisy tsika, raha miverina tsika inona moa ny antony ataoko hoe namoronana izy io, dia tsy fatokisana intsony hoe tsy mety nataon'ny fanjakana raha ny fanjakana no mikarakara an'io, satria izy io dia manan'olona toanany rehefa tonga ny fifidianana. Dia navoaka izany hoe alao mba misy sehatra anankiray maleo tena, tsy institution akory io, fa raha tsy mahakaiky ampanjakana ny fiteny an'izay dia hikarakara ny fifidianana. Ny hevitra fototra tsisy maharatsy an'izany mihitsy. Natsangana ny rafitra olona natao tao aminy, ny ekena fa hoe samy manana ny solo-tenany ao reo mietretiny nanao lalàna amina nananganana an'io reto zany manana solo-tena ao. Amiko zany ny tena olana dia aferiko ny mandeha ny tsy famarina toerany izay nieritreretintsika fa fifidianana fototra mbola aza teo, fototra lehibe ho an'ny demokrasia, satria famerenana ny fahefana any amin'ireo tompom-pahefana dia ny vahoaka no hita miandalana teny, tsy vao androany tsy omaly fa tsy nahatanteraka an'izany ny olona tao anatin'ny CENI. Mety zareo mahafantatra, zay koa mpanao politika mahafantatra, ary namesoson-kevitra koa teny andalana teny niainana izany teo andalana zay fa ny manahirana zany tsy ho resahako fotsiny hoe CENI irery, fa ny tena mba anisany manahirana dia miaino an'ireto olona voatendry, sasany ary moa mety olom-boafidy ao anatina sehatra izay namena ny fahaleovantena erovany lalàna, hoe ianareo CENI dia erovany lalàna ny fahaleovantenanareo, misy zavatra tsy maintsy fampiaranareo fa misy anjara andraikitrareo anatsara ny fifidianana. Toy izany ihany koa reny hoe ny any amin'ny préfet, ny any amin'izao, nefa ny any amin'ny tribunal moa vao maika loza, nefa isan-kimy maheno ianao dia hoe atahoana moa fa zay dia mena ambany mena. Ampiko kely tsy dia tsara moa ny adefitra hoe ohatra ny mena. Raha niatrika fifidianana zay tany ohatra tany Mahajanga. Talohan'izay tamin'ny communal, tamin'ny communal nanokatra ny ordonnance. Tena zany ny tena hoe nirodorodo mihitsy zahay tao amin'ny fanoherana hoe sao dia mba tsy mety io sao dia mba mitondra any amin'ny zavatra samihafa ekena le principe hoe toanany toa-kevitra nataon'ny CENI zany tamin'izany dia hoe very zo le olona tonga taona. Ahoana moa ny andavanao an'izany? Zay ny foto-kevitra. Fa na ina hoe io ndray ianareo, satria fantatra ny kajikajy politika ataon'ny olona manatanteraka azy, anisan'izany ny ratsamangaiky an'ny CENI any amin'izay sehatra misy azy any, dia ny rahantsika nahita tao Antananarivo, ny rahako nahita tany Mahajanga, zany hoe ordonnance globale amin'ny fahaonako valo sy ny avin'olona anankiray. Nefa ny principe dia niraisina fa hoe io dia demande individuelle io misy taritasy avy any amin'ny CENI milaza fa tsy inscrit tokoa io tsirairay avy. Raha tsy inscrit Arakoto Voarivo dia makany amin'ny CENI manamarina zany fa tsy voasoratra tokoa. Ino no entiko miady amin'ny tribunal mba tafilato lista? Fola tompoko. Fa tsy nisy an'izany teto ampovoana Antananarivo ary tsisy an'izany fa se permettre na lehibeana gendarmerie anankiray manao ordonnance globale. Inona valy tenin'ny CENI? Tsy nahita an'izany ordonnance zany zay. Ahoana moa ny eritreretantsika dia hozy hoe za tsy ady hevitra ny hoe may sa tsy may ny olona ao anatiny. Fa hozy hoe ahoana re mbola ilaina amin'izao ve io rafitra io ary anisan'ny takian'ny olona voalohany mihitsy io, satria samy nahafantatra na ny lany na tsy ny lany dia samy mahafantatra. Fahatelo lazaiko nanomboka tamin'ny 2014 dia nitsiniaviny miala tsiny ajaiko izy filoham-pirenena teo aloha ny Andry Rajoelina, nitsiniaviny zany lalam-pifidianana sy lalam-pandroenana zany fa nijoro teo Betsareto izy niaraka tamin'ny kandidahany nampandany ary niteny mihitsy izy ny Laobava eran'ny Madagasikara hoe maizy dareo mpifidy. Nefa moa ve tsy zany ny fototry ny lampandroenantsika hoe ny filoham-pirenena io matoa miala rehefa latsaka kandida dia mba hisy neutralité. Inona ny lazain'ny CENI? Mba fa nisy disqualification ve? Mba zavatra ohatr'izany nisy fampitenena fahatelo ataoko hoe fahatelo faefatra farany fa satria za le mpanao politika no miresaka ty dia hozy hoe tsy hitary ve reny fizarany fifidianana ataon'ny mpitondra fanjakana ireny amin'le fotoana le farany le fangidana ny andro talata, satria lahabe fifidianana tonga misy anankiefatra ao Majunga mizara n'ity entana rehetrarehetra ity, takalo, carton ana orange ary ny torina tany amin'ny préfecture sy tany amin'ny CENI tao Majunga za kandida hoe mba jereo fa tsy zarain'ny lehibe am-pokotany mihitsy ny kara-pifidianana.
miaratsiny a tofana sotra moa le préfet Majunga. Nivaly teny tamin'izany de hoe zay mbola tanora ka mijery ny karieranay de ahoana ary no atao hoe. De hozy aho hoe marina loatra ny fitakiana, tsy mijery ny olona fa amiko zany a mila jerevana mihitsy, mbola ilaitsika ve io? Raha ilaitsika io de atao ahoana? Satria izany ny ainatsika nandito ny andro avy eo tsika resaka an'ileo na inona andreo fonty. Ka amiko zany de tonga mihitsy le fanontaniana ary satria fa napetraka teo médecin vice président antsika CENI. Gaga za de resany gaga. Fa namafy toerana ao anatiny ao le CENI, ohatrany hoe miaina ivelan'ny Madagasikara izy. Miaina ivelan'ny zao hetsika rehetrarehetra zao izy a, ka tsy manana an'izay fanaitreteny zay hoe aleo aloha zany ho jerevana ny zavatra tokony anapahan'olona hevitra. Fa atao fanamafy toerana fotsiny a, ka manirika an'izay FDB fototra teto amin'ny firenena hoe io fifidianana io leka, ka raha vao miresaka fifidianana antsika tompoko. De ny CENI zay, ny CENI mety anazava hoe ka zao ane ozy izy ministre de l'intérieur e, ka zao ane ozy izy ny lehiben'ny gouvernement. Zay tsy mino an'izay. Fa aminay a raha vao miresaka fifidianana tompoko. De ny CENI zay a, de zao no mahazo antsika. Ary nga Andry Rajoelina nampatonga azy telo herinandro de lasa teto Madagasikara teto de niozongozon'ny resaka fifidianana nampitomany ny olona rehetrarehetra io tamin'ny fotoana andro. Andriamatoa Androandria Mandrazare. Misaotra betsaka. Talohan'ny natao anatin'ny CENI tany anatin'ny fiarahamonim-pirenena. Ary ny fiarahamonim-pirenena mpanara-maso fifidianana no nifampifidy tao de nahatonga ny hoe ny tena anisany anankiray tamin'ireo solon-tena avy eo. Inona ny tenenako an'izany zavatra izany? Naverimberiko foana fony ivelan'ny CENI. Fa rehefa ao anatin'ny CENI indray tsy afaka mamerimberina an'izay raha tsy hoe izahay sam'izahay. Ny hoe ny tantara nge, ny antony anarana tantara, ny antony ny ilana ny ain-jery manontolo de mba ahafahana mitantana araka ny tokony ho izy ny fiarahamonina sy ny firenena. Ka ny antony nasivana ny tantara any anatin'ny ataoko hoe ny tontolon'ny anjery manontolo any, anarana manokana any de ahafahana maka an'izay leçon zay. Ka tena tsy mandiso mihitsy ny voalazan'ny filoha Rakotovao teo ny amin'ny hoe satria ny teneniko foana hatrany ny hoe za tsy mbola niaina tamin'izany fotoana izany fa ny tantara mba nivakiako de mba hitako hoe ve ohatr'izany tamin'izany. Ny fifidianana tamin'ny faraparan'ny Repoblika voalohany lany amin'ny isambato 7.70 isanjato ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. 7.70 BBP fa tsy ampy volana vitsy akory de nenjera. Zany hoe rehefa misy ataoko hoe atampom-pitokisana, crise de confiance avy amin'ny fiarahamonina, avy amin'ny tontolony, avy amin'ny olom-pirenena dia ninona ho ataon'ny mpitondra tsy maintsy mirodana izy. Inona ny tiako heviana ao anatin'ilay izy raha mampisafidy fotsiny azy zany zao mpitondra anankiray, aiza ny tianao lany amina isam-bato ataontsika hoe lany amina tahanisa 500 isanjato mahery kely. Fa be dia be, ambony be ny taham-pandraisana anjara. Sa lany amina isanjato ataoko hoe 7.70 na 5.70 isanjato nefa ambany ny taham-pandraisana anjara. Mety hafahafa zany safidy zany fa ny zava-misy de tsotra. Raha te ahita fiarahamonina milamina tsika de aleo manana taham-pandraisana anjara ambony be fa tsy maninona na ambany ara na lany ianao. Satria maniraka anao iny anaja na ny mpifanandrina aminao na anaja ny mpisehatra rehetra zay tokony omena an'izay asany zay. Tari-dalana fotsiny zay. Fa eto azany anarotra kely satria mba mahazo micro sady efa ela be tsy naka micro mo nitenen'Andriamatoa Filoha Rakotovao teo mahakasika ny resaka ordonnance disqualification. Ny fomba fiteniko an'ilay teboka anankiray fahatelo moa de tena mahitsy be mihitsy hoe corruption électorale. Anisan'ny zavatra tena niadina foana io hatramin'izay fa ataona moa fa io misy antsika amin'izao. Hoe reny fampiasana fizarana sachet de eo ny sarin'ny candidat sy ny sisa. Reny angefa namany hoe corruption takalovinao andreny zany le olona azahoanao ny safidiny. Mba sachet fotsiny resahako mbola tsy miresaka t-shirt, tsy miresaka lambahoany, tsy miresaka casquette, tsy miresaka fizaram-bola. Satria ny tena olana de nisy zany za zay vice-président CENI, premier vice-président CENI ny teny hoe nisy zany fa rehefa manatona an'ilay mpanao politika mirotsaka ho fidiana ianao sy manatona an'ilay olona
tokony témoignenao a tsoka le olona. Inona no ataonao? Eo koa zany fanabeazana anankiray tena mbola mila mafisana hoe atraiza ny fahasahin'ny isam-batan'olona mijoro. Satria taloha natao anatin'ny CNA dia matetika zany miakatra eny amin'ny fitsarana tsy anisan'ilay toriana aloha so ihany fa anisan'ilay mpitory. Fa vitsy ny olona sa mitory na hitory ara tsy mbola mitentsika hoe toriana fa tena vitsy. Inona ny antony? Fanabeazana ny antony. Zay le izy. Fanabeazana ny antony. Satria tsy vitan'ny fanabeazana hoe samy atrika ny olona mi-assumer hozy ny teny frantsay tsy hitako loatra ny teninako azy amin'ny teny jiasy fa mino fa azon'ny mpanaraka ny fantarantsika. Zay koa tantara ray. Ka io resaka corruption électorale io tsy fantatro moa zany hoe anjaran'ny CENI ve sa anjaran'ny mpanao politika ve sa anjaran'ny firaisamonim-pirenena ve sa anjaran'ny Bianco ve sa fa tao hoe anjarantsika menakavy. Satria na ny olom-pirenena ara manana didy amanandraikitra amin'io hitaiza atrao atokantrano ny zanany sy ny manodidina azy ny fiarahamonina. Ajany koa iny ny resaka disqualification iobonako hevitra tanteraka mihitsy. Hoe tena ny filohan'ny repoblika moa iny voaresaka eny. Filohan'ny repoblika tsisy filohan'ny repoblika afa-tsy anankiray moa zany tamin'ny farany teo amin'izao efa tsy filohan'ny repoblika fa filohan'ny fidinana fanavaozana. Izy ny voaresaka iny. Fa ataoko hoe tsy izy rery tena apetrako tsara mihitsy hoe tsy izy rery fa be dia be ho miresaka ny corruption électorale io angatsika. Arina ny maharatsy azy moa aty amin'ny mpanaraha-maso ny fifidianana tsy voakasika zay disqualification zay fa na aty amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ara misy mandika lalàna ihany koa. Dia eo zany no fanontaniana mipetraka ho fenona ve ny fonja sa hifanabebebe koa ve sa tsy fantatro mety misy option mety misy safidy hafa mety azotsika hidirana fa eo tsika mahita azy. Ny mikasika an'ilay ordonnance tsy fiarovan-tena sanatry ny vava fa milaza fotsiny hoe alolo azava ny lalàna mifehy CENI 5.7 tsipika 820 lalàna mifehy fifidianana 8.7 tsipika 820 tsy za inona nanao azy. Ny CENI zany iza CENI ho apetrakantsika eo raha voranga io CENI io dia soloy hafa dia soloina hafa. Zay antsointsika azy mety ho CENI mety ho Sénat mety tsy indépendante tsony fa mety autonome zay antsoina azy fa raha vao io dia zay apetrakantsika eo dia mitenenintsika menakavy fa tsy afaka mamorona lalàna zany OGE moa fiteny azy hoe organe de gestion des élections zany fa mampiatra an'izay lalàna efa misy. Dia ny lalàna nge tao anatin'ilay 220 amin'ilay lalàna mifehy fifidianana ankapobeny no na tonga n'indresa be mahakasika ny ordonnance iny. Ny tenenin'ny président Rakotovao teo moa zany tsy natrehako sady tsy noheniko fa nisy teboka anankiray kosa teo ny teneniny zay nakasika manokana satria nataoko hoe nakasika manokana misy sivy mirahalahy ny commissaires électoraux. Ireo sivy mirahalahy ireo mifampizara faritra zay atao hoe Ahina zone Côte-Che dia anisan'ny faritra ahiko manokana ny vakina karatra zany. Vakina karatra mena be Haute-Matsiatra zay ny tandrify. Ny vakina karatra nisy an'ilay niteneniny teo. Misy manamboninahitra avy any dia tonga dia manindry satria manamboninahitra angamba. Mety efa zatra manindry dia tonga dia manindry dia hoe tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny mena ordonnance faobe zay moa le tenenina teo sy ny sisa. Izy mba afaka ady adiana kely satria tena hatramin'ny farany nizingizina mihitsy hoe tsy raha sanatria misy zany dia any amin'ny zone ivelan'ny fehezika fa tsy aty amiko mihitsy raha sanatria ka nisy fa na izany tsy zany dia ny fampiteny satria marina fa misy an'ireo zone Côte-Che eo isaky ny samy commissaire fa ny fampiteny koa ny commissaire hoe tandremo fa anankiray manao adalàna na misy faritra avela anaovana adalàna dia brèche misokatra ho an'ny rehetra fa sao dia mieritreritra hoe anankiray ihany no maningana dia ny hafa mangatsiatsika fotsiny. Profony zany ny resakitsika androany. Monsieur Rakotovao na Monsieur Andriamoraniaina nge tsy miasa saina mihitsy amin'izay hoe Menabe na vakina karatra na Haute-Matsiatra fa Madagasikara ny resaka. Ary ny CENI tsy misy hoe faritra ray na ohatrao faritra 3 sa 4 tsy haiko tsony moa zany zay tena izy amin'izao. Ireo ray manontolo ireo no ndraikitrao dia tsy tokony hitarainana fa matoa ianao nanao dia sa ary rehefa sady tokony tsy mitaraina fa atrehana zava-misy. Ao anatin'ny fanavaozana isika amin'izao fotoana izao na janona moa iny fifidianana lolona inona zany no tena anjara andraikitra ao ataon'ny CENI zany izao. Ny zavatra andresahako ombenombeny dia ny hoe ny atao hoe mahay miaino tsy hoe mitenenina roa dia za miaino dia zay. Raha izay dia mijanona amin'ilay miaino fotsiny
Fa ny hoe ny fomba fiainoana atao hoe mavitrika écoute-active hozy ny fiteny de miteny ny olona na mitaraina ny olona na tezitra ny olona manao ny fahatezerany de tokony misokatra daholo ny retsim-panahy rehetrarehetra, ny retsika ray manontolo any aminao, ny sens ray manontolo de hoe inona daholo no ataon'ny olona na sofina na maso na inona miaino daholo manaraka ny zava-misy ary tsy vitan'izay fa miezaka mamantatra ihany koa ianao hoe ohatry ny ahoana marina moa ny fandehan-draharaha misy taky alefan'ny olona tena mitompona ary tsy maintsy omena asiny, misy taky alefan'ny olona tsy miankina aminao, anjaranao zany manao lobby inona ohatra misy zavatra zao raisiko fotsiny zao hoe aiza ho aiza moa reny hoe karapanondro mitovy laharany reny ohatra fotsiny to tsisy miresaka tsony fa rehefa niverina nakao amin'ny CENI amin'izao fotoan'izao Andriamatora Kotonarivo de lasa resaka le izy fa nanina ary le izy tsy niresahana tsony mety ampy ve ny fanazavana nentinay tamin'ny fotoan'androny ho ahy manokana tena nataoko hoe netiko mihitsy satria mbola tsy tao anatin'ny CENI fa alatetiny KMF Knoe tamin'izany no niteny foana hoe ny laharana karapanondro mitovy de tsy andraikitry ny CENI fa andraikitry ny ministeran'ny ampitany ary misy olona miteny fa mitovy doublon ny tenenany azy sao de mba tsy doublon sao de mba triplon sao de mba décuplon etc satria eto de miteny aminareo fa misy laharana karapanondro mitovy 430 laharana zany hoe laharana karapanondro anankiray olona 430 samy manana mitovy amin'iny de izy ary zany no atao hoe tompony de izy no atao hoe tsy tompony de andraikitry ny CENI ve zany tsy miala andraikitra raha miteny zany fa miteny fotsiny tena ao anatin'le izy hoe re inona no ataon'ny CENI ozy izy ianao zay le fanontanianao mantsy de hitondrako an'le fanazavana natonga nanazavana-drizy lavalava kely fa hoy hoe misy ao anatin'ireny recommandation na reny fitakiana ataon'ny olona hoe tokony ho hatsaraina ao anatin'ny rafi-pitantanana ny CENI ny fifidianana de misy anjaikitry ny CENI de ny fanontaniana mipetraka amiko ary averiko foana rehefa miresaka amin'olona de hoe inona amin'ilay tolotra nomenareo izay andraikitry ny CENI tsy nataonay satria raha misy andraikitry ny hafa kosa lobby inona ihany no azonay atao plaidoyer ihany no azonay atao de manao le olona misaotra azy tsy manao le izy andraikiny le izy fa tsy afaka miditra lalina ke eto zany hiatrika an'ity resaka fanavaozana ity tsika ny zavatra ho ataon'ny CENI miankina amin'ny fanapahan-kevitra miainga fa raha ny eritreritray mba ahafahana manatsara ny firenena de tsotra izay aloha andray anjara feno ao anatin'ny concertation nationale satria voalohany olom-pirenena faharoa ataoko hoe tsara toerana angambany iresaka rehefa fifidianana ny resahana mba hifampizarana ihany satria Radinoina mbola tsy nandeha io hetsika io de fa nanano-kevitra izahay nisy nandefa hevitra be deaibe ary netokety moa zany le fandravonana na ny synthèse-n'izay resatsika zay avy eo omentsika ny safidy aloha ny fitenenana satria zareo ao anatin'izay hoe fanarahamaso izay inona no tokony atao hanatsarana an'izany raha te hahazo an'ilay hoe fifidianana madio sy mangarahara tsy misy olana isika le izy aloha araka ny resako teo eo ny resaka rafitra amina rafitra mpanjakana azy seho ihany koa ny toe-tsaina hoentina mandray andraikitra ao anatin'le rafitra le rafitra ny tokony izy de efa fantatsika zany alohany ny efficacité nandritra n'le fifidianana teo tena samy teny ako ny hoe araka n'le tenin'ny filoha teo hoe isan'ny nahatonga an'ilay firodanana le izy satria andetoko hoe tsy nakasitrahany maro ny fitatana sy ny finisy otram-pifidianana le izy amin'ny maharafitra sy le olona dia voatany amin'ny nametrahana an'le rafitra mihitsy de efa fotoposaina lomorona ny nametrahana an'le rafitra ohatra ny hoe olona efa fantatra fa manana conflit d'intérêt amina mpitondra namanamana sy ny fifandraindray ihany no tendrena dia atao forsinina ho lasa président dia ikantana ny CENI ho tompona andraikitra sy tompona anjara feno amin'ny fanapahan-kevitra ao anatiny satria rehefa mieritreritra ianao indraindray le mpikambana maro isan-karazany koa ohatrany tsy tena mijoro ary zay ohatrany hoe aty amin'ny firaisamonim-pirenentsika zany ohatrany hoe miteny an'le zavatra tsy mety tonga ao tsika mbola tsy mety ihany le zavatra ao nefa tsy tena mijoro tsika ao anatin'le izy sa tena miteny apaibe maso tsika fa lasa miaraka amin'le olona indray hoe ka ato tsy maintsy fanapahan-kevitra iraisana za aloha tsy manaiky an'izany mihitsy raha tonga ao anatina rafitra anankiray fa tsy nekeko taty amin'ny firaisamonim-pirenena izy tsy hoekeko mihitsy raha tonga amin'ny rafitra anankiray fa tsy hoe lasa hoekeko indray iny rehefa tonga ao akony satria na tiana sy tiana
manimba amin'ny fomba fijerin'ny olona n'le fahitsiana sy fahamarinana zay. Dia izay zany ny zavatra nandeha atao amintsika amin'ny resaka olona sy ny resaka voany amin'ny fanomboana de fandresahana io zany raha tia mpanara-maso ny fifidianana de ny asiana mihitsiny mpametahana fitoriana hoe tsy mitombina reto fiananana reto fa izay le hoe manao forsinina ny olona de le fotom-pisaina nangana azy mihitsiny. Zao ny voahiko indray ary le fotom-pisaina nanolona n'ity présidentielle amin'izao fotoana zao ty indray mbola mitovy amin'izay ihany. Zany hoe miala fotsiny ianao le namanamany teo aloha de mampidipiditra ny namanamana indray zay ao anatin'ilay fitatahana an'ilay zavatra anankiray. Fa sy tena misy mihitsy le izy hoe ahoana ny fahafahana mitondra an'le izy. Zay aloha zany fotom-pisaina anankiray tokony ialana. Ny faharoa manarakaraka an'izay, ny CENI araka ny voalazan'ny vice-président teo de any amin'ny fitatahana ny tena nanany traikefa. Tsy antsony zany teo any amin'ny fanamboarana ny fanavaozana fanamboarana ny lalàna satria zay koa matsy tamin'le fotoana ireny de manosika an-jareo foana tokony mba hoentinareo le fanavaozana ny lalàna de zareo valy teny fotsiny tsy anjaranay na izany fanavaozana ny lalàna zany tsy izay ny tokony hitarika an'izany mampiatra ny lalàna ny tokony ataonay. Zao zany aloha tsisy fanavaozana ny lalàna le izy de tokony hoe tsy mitombina tsony raha le CENI amin'izao fotoana zao zany satria tsy afaka mitarika an'le fanavaozana ny lalàna tsony zareo mitarika ny resako izy indray afaka manao mandray anjara ka raha hoe mpandray anjara fototra fotsiny ao anatin'ilay fampiresahana momba ny fifidianana tsy hitako izay ametrahana an'le mbola hijanona an'le CENI eo raha ny fahitako anazy zany amin'izao fotoana izao. Raha hoe mpandray anjara fotsiny ao miady hevitra de anomeny sosokevitra tsy hitako tsony izay ilana commissaire anankisivy nanivana ny président mba hitarika an'izay satria tsy zareo no nitarika an'ilay fanavaozana ny lalàna raha ny fahafomba andraikitra eto amin'izay sy rehefa nitaritana azy hoe mba tarito ty de tsy mety mitarika mihitsy zareo. Ao anatin'izay zany ny nahitako an'le izy hoe le izy aloha raha ny fahitako anazy no ilay hoe manque de confiance tam'le teo aloha no ilay hoe tsy andraikitra ny zareo le manavao an'le fomba fitatahana an'le fifidianana raha ny fahitako ny CENI rafitra tsy tokony efa mitombina tsony io ary tsy haiko izay nahatonga ny HCC zany nametraka an'le izy ao anatin'ilay hoe reto rafitra reto de tsy azo etsehana sy tsy azo soloina fa io zany ny olana ao anatin'ilay izy zay no tena fahitako azy. Zany hoe ny andraikitra amin'ny marafitra sy lay olona tena hoe sahijoro sy mahitsy ao anatin'le rafitra tsy voatery hoe miditra ao ianao de aleo de samy miara-loha ato fa tokony joro ianao zany rehefa tokony hijoroanao. Andriamatoa Rivo Rakotovao. Manahirana kely le ady hevitra satria laza ohatran'ny hoe se justifier moa zany ny teny anazy nefa ny raha miaina tena za tsy hiditra mihitsy ny lafin'ny lalàna ao ny lalàna zany anie raha zavatra misy nitakina voalohany ary anisan'izany zay nisy an'izany tamin'ny mbola filoha par intérim de efa niady tamin'io hoe misy tsy mety anie reto tamin'izany moa no resahana de hoe niembotra be loatra kosa raha ohatra mbola nao andreo satria aza adinonareo fa tamin'ny 2018 21 sa 22 candidats ilatsako filoham-pirenena no nanao mémorandum lehibe anankiray nateriny tao amiko milaza ny tsy fehezana teo amin'ny fitantanana ny fifidianana fanomanana ny liste tondra proof fa misy moa fandaminana ara-politika fa za tsy teny ny ataoko hoe ny secret mpanjakana secret tso moa zany efa fantatry ny rehetra zany fa dia natao de inona natao fiarahamonimpirenena tsy fiarahamonimpirenena fa ireto mpamatsy voly atsika de nanao recommandation be da be izy any efa aveo zay tsy nisy ny raha itsika mihitsy ka mandraka androany isaky ny tonga eto ry zareo de hoe nareo tsy nanaraka an'le izy mihitsy. Ny teny mantsy vice-président CENI teo nareo mpanao politika ore olona mivory ary zeto ivory ary zeto amin'ny hoe zay nareo mpanao politika manena mandriamena le hoe ny teny hoe nareo mpanao politika hoe le fitezana ny olona mba andraikitra asahitory sy ny sisa za asan'ny mpanao politika tokoa zany fa ivory momba an'izany zay daroana lacrymogène ane zay tsy zay aloha nandaro tsy miteny CENI fa ny antony lasa zay lazaiko hoe lasa ohatry ny fanitsy tsika hoe tsy vitana ilay satria nisy an'izao fa ampy fotsiny rehefa aty satria io averiko indray mandeha teny ohatra satria de miainako io ary zany acteur principal nitaky tamin'izany fotoana zany hoe
Inona ary zany ny fepetra tsy maintsy anaovany ny refonte totale amin'ny 2022 satria fantatra lalàna mametraka an'io. Inona nataon'ny CENI nanomanana an'izany? Fantatrareo CENI zany fa petatoko ny refonte nataonareo. Mety misy antony ara-teknika, mety misy vola tara, mety misy fanapahan-kevitra tara fa fantatray de petatoko mba averiko amin'ny olona miaina eto. Ministra sekretary anankiray ny tonga am-baravaranay satria mieritreritra am'izay fantatra kotivao nanao fanisana vaovao zahay mitondra le fisy. Filinao de davinao ministra de l'agriculture tam'izany de zay nahazo iraka hanao anisin'ny olona hanavaony lisy mpifidiana Ministra. Ministra zany tena ozy aho ry zareo za tsy mandray anareo ka ozy aho hoe lava be zany fa ny constat aloha de tsy naomby ny rafitra napetrakatsika. Mety misy antony ny olona ve sa tena tsy ilaitsika veo sao de tapitra fotoana ilantsika an'io ka eritreretantsika zavatra hafa. Tsy amorona an'izao tontolo zao aloha tsika, ilaina ny traikefa zay vitanareo teo, tsisy hanary an'izany tonga de ariana daholo. Fa fantatra kosa nefa fa raha manao ny tsika ny bilan de tsy naomby. De amafisiko zay, tsy naomby ndanonareo mba makany am'izay nahita voana Antananarivo ary de ny olona rehetrarehetra ary zany mahatonga fikorontanana ankehitriny misy manaratra hoe ajanony le maire teo sisy fizamonina iza ny sertifie ny fandaniany reny teo amin'ny fotoan'andro. Mety tsy marina ny tenin'le olona fa misy frustration zany satria hita ny fikarakarana le, hita ny ataon'le délégué mpanjakana any, hita ny ataon'ny chef fokontany, hita ny ataon'ny ratsamagaky ny CENI tany, hita ny ataon'ny CENI fohy be amin'ny tsy fienoana, tsy mety fienoana am'izay olona tsy ao anatin'ny fitondrana eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Nefa tsy tokony ho zay ny rôle anareo fa ny ien'ny rehetrarehetra mamerina n'iny ordonnance iny anga vice président nanao taratasy zay miahy zay re olona fa aza sokafana. Io sokafanareo le izy fa resy lahatra teny dia reny ny farany. Ka amiko zany de tena lehibe anankiray ao anatin'ny adevitra am'izao fotoana zao hoe atahoana ny fifidianantsika tompoko. Fa tsy ho apetraka ho condition de réussite nay ankehitriny ny fitazonana le rafitra atao hoe CENI. Mety ho tazonina izy rehefa zay ny resy lahatra ny olona am'izay fanovana hoe ny olona ve sa lay antony nametrahana an'io tamin'ny fotoan'andro no efa lany daty am'izao fotoana zao ka manana fomba hafa isika hifampidiniana be sy maro zay amiko lay fanovana lehibe tokony ho atao. Fa raha ifamindramindra ao anatiny eo fotsiny de hoe zay de vonona mihitsy vonona. Ireny zao nareo miteny. Iza ny tsy miteny amin'ny resaka caution? Iza ny tsy miteny? Na nareo ary miteny hoe anisan'ny sakana ane lafo loatra ane le miteny fiarahamon'ny pirenena, miteny bailleur de fonds. Tonga de tao ny gouvernement x5 na x4. Zay zany tapaka ho izy. Ary tena maharaka ny zavatra. Fa mety ozy nareo hoe satria gouvernement tany manapaka an'iny. Fa mba tsy nahen'ny replique-ny CENI mihitsy tam'izany hoe mba tsy mety kosa io fa zay fanapakevina gouvernement. Zay zany lazaiko hoe tsy ametsina anareo be fatany satria tsy tamin'ny androny anareo nitondra rery teo fa fahita taloloha le izy ka ozy aho ekena le izy raha za satria zay foto-kevitra petra tsara aloha ny CENI am'izao fotoana zao. Za zao de taitra be tamin'le anao ralina indray hony ozy areto olona eto ve miaina any amin'ny volany efa io ny zava-misy am'izao fotoana zao. Za tsy hoe raisiko ambongadiny daholo ny fitakiana rehetrarehetra fa raha ny fiainana ara-politika kosa de nahita tsy naomby rehefa ataon'ny résultat. Tsy azoko moa le fanazava-kevitra ny 99 sy 50 eo satria ineneny vahoaka no misafidy misy manao fetsifetsy moa de hoe mba tsy ampaninina vahoaka ataovy 50,8 any efa lany any io. Fa zavatra fantatra zany fa de ozy aho hoe alao manaiky am'izay tsika ka raha ohatra amin'ny citoyen n'olona ao amin'ny CENI de ozy aho hoe niany takiko am'izao fotoana zao alao aloha moramora. Ilainy nareo mitraikefa zay nanareo ho avy ny fikonan-doham-pirenena tena ilaina tokoa fa manaiky ara-tsaina. Manaiky ara-tsaina mihitsy hoe ho any amin'ny fanovana fa mba tsy mety tsony ny fomba nitantanana ny fifidianana teo. Le hoe avy any amin'ny gouvernement satria amin'ny CENI indraindray misy anina kely. Fa izay mety indraindray koa le izy ohatrany hoe misy raha mpanaovana zavatra anankiray ianao amin'ny condition fantatrao hoe tsy mampahomby an'le izy. Raha raisiko ohatra zany le teo hoe caution. Mamerina ny gouvernement hoe 5 fois afaka nataon'ny CENI nge miteny hoe tsy afaka miorganiser élection amin'io zay satria zao ny condition mapety ny élection aty aminay. Zany hoe le CENI zany
efa vonona sahady ary mety izay moa zany mahatonga anay ty amin'ny firaisan'olom-pirenena hoe sao de efa ifampiresahana ihany ty. Pahenao zany raha ohatra ka hoe zavatra efa fantatra hoe tsy ho vita anao no manao zavatra tsara am'le condition apetraka ny lianina aminao tokony quelque part ianao tokony mireazira tsy mety io ary ataonao paille be maso le izy zany hoe tsy mety ty zavatra ty satria zao ny zavatra soso-kevitray nareo nefa mi-insiste am'ty zay le hoe tompona andraikitra ianao amin'ny andrim-panjakana ambony an'io zavatra io. Fa ny antsika matsiny lasa ohatrany hoe fiondrehana zany lay tompona andraikitra ambony ianao inona ny ondrianao. Mba mihoatra anareo azafady. Ny ohatra foana nitonako hoe zavatra ny ainana tamin'ny 2016 le fahatezerany filoha Andry Rajoelina moa tamin'izany de hoe de oravana ny anona de tsy maintsy manao io anao référendum indray. Inona nataony CENI? Tsy anareo fa CENI hozy satria CENI taloha anareo. Tonga hoe de efa nitaky nandeha ny fiantsonan'ny mpanao politika tongavonareo iza manao anamieny iza manao an'ity. Nefa fantatra fa tsy ara-dalàna lay zavatra tian'ilay filoha. Tsy zay fotsiny tia. Mbola tao anatin'ny KMF-ny hoe de voapiko zay ohatra zao. Lasa aloha de lasa ohatrany hoe le président Sénat matahotra ny toerany mahatonga azy nitorotan'ny HCC hoe tsy ara-dalàna ne io zavatra io de manjoro moa ny HCC tamin'izay fa ny CENI tompoko maraina an'iny tonga de niazakazaka fa nahazo baiko hoe omano nanaovana référendum io de hozy ry président CENI tamin'izany ho ahitsiko kely satria mbola vao maika pirano izany no nitranga tamin'ireny. De inona zany tonga de nanao inona moa ty izy tirage au sort. Eny sa tsy de nametrahana fanontaniana moa hoe fa inona le anaovana eny sa ty. De inona no lazaina am'izany rafitra inona zany raha tsy fantatra zay olona avy any an-danitra angamba no averina ao amin'ny CENI de mba tsy atahotra intsony fa zay fatahorana ny hoe ity ny lalàna tsy tokony misy lalàna tsy miankina aminareo ao fa io farafaratsiny io ary le mampifehy izy na de le zavatra mifehy iny ary tsisy manaraka iny fa de hoe ozy député rehefa any amin'ny province any ianao fa magnitiry rasa makaiky ny CENI tsy tentsony rehefa aveo le ohatra fa mba siko ohatra zay 10 andro talohan'ny fifidianana tamin'ny herintaona zao natsaka kely no ravan'ny mpanao politika ny tonga tany Mamy Ravatomanga ny président vice président CENI non CENI Sénat sénateur Nicolas Ngia Paul Rabary zay de ny coordonnateur SN ny TGV gouverneur Antananarivo nandrava ny QG an'ny candidat anankiroa 10 andro alohan'ny scrutin satria hoe raha tsy mangaiky ny TGV anareo manimba ny vato nareo mampiparitaka ny vato resitsika raha zao zay ny argument natao nampivoriana daholo ny eran'ny tanàna mivory tao niaraka hatraminy représentant CENI nampivorian'ireo olon'ireo fifidianana io resahana io maraina an'iny gendarme niatrika ny fandravana ny QG-ndreo nakany amin'ny CENI sy nakany amin'ny préfet mba saote sendra nandalo tany koa ny représentant hoe tamin'izay de ozy ory zareo zao ve nareo de tsisy miteny de ozy izy président iny no teneninay hoanina iza zany no dondominay i Jesosy Kristy mialatsiny efa kristianina any amin'izy ary zay ny teny nefa zany tsy hoe niafina hoe tena tsy nareo tsy niteny nakany aho officiellement mba tsy mety kosa zao satria tonga ny taraina atao aminay le candidat mampa-candidat anay hoe andao mba ifampiaro isika fa mba tsy rariny zao de nirava teo nirava de nivaly teny CENI moa tamin'izany reo anatin'ny liste reo de raha ohatra mbola misy mifidy izy de misy mifidy eo zany re olona ny ainatsika tao firenena ahoana mo ho aizytsika de ozy very tsy mety sony io tsy mety io satria na iza vice président tsika ary manana traikefa fa niaina taty amin'ny knaefino efa tokony tonga esprit critique be da be mba hanatsarana fa tsy hoe tsy tao izy de anina mitondra zany heviny zany mino ho fanatsarana fa tsy tafita satria ataon'ny fitondram-panjakana ary politika ampandresena ny tenany fotsiny le CENI atao inona io Andriamatoa vice président olona ve sa rafitra ny tena tsy mety ao anatin'izay akoatran'izay efa valy teny efa homaninao raha sitrako rehefa mametraka fanontaniana mba aleo tody hatrany farany le fanatopako satria tsy tody hatrany farany izy teo efa niresaka izy mirahalahy indroa miverina zay vao tonga ty amiko fa tsy maninona zany satria tsara koa ny olona mahafantatra ny zava-misy ny zavatra tiako tenenina voalohany aloha zany de ny hoe hovaliko le fanontanianao teo olona sa rafitra fa iverenako kely le hoe inona ny ataon'ny CENI ny zoro ipetrahana samy manana ny azy de ao anatin'izay zoro ipetrahana zay tsy voatery hoe mitovy ny fomba fijery ary tsy manome tsiny hafa rehefa tsy mitovy fijery amiko izy
Fa izao kosa nefa na izany ara ny rafitra rehetra misy eto amin'ny firenena de teneniko foana tia na de makarary andony namako sy ny olona sasany ara dia andaniam-bolam-bahoaka avokoa. Ka ny fanontaniana mipetraka de ty olona ninona fotsiny amin'izao ve zany le volam-bahoaka fa tsy hanao ninninona ianao? Ohatrany mba tsy rariny ihany za anisan'le vahoaka mandoetra. Ary zany teny zany tsy hoe ao anatin'ny CENI na ivelan'ny CENI de mitenena ary zany tsy hiova. Fa ho tenenina foana na makaiza ny tena. Zay zany tiako marihana. Ny anankiray faharoa de zao. Tsy za aloha tsy andeha hanazava na hiaro ny RCC amin'izay fanapa-kevitra niraisany. Fa raha nandray fanapa-kevitra izy tamin'ilay laharana 10 niraisany rafitra no ndresahany. Raha nandray fanapa-kevitra izy tamin'ilay laharana 13 de indray fa manomboka miditra amin'ilay olona. Fa ny tena marina raha tsy le olona loatra fa le fempitom-piasan'le olona. Itodika any amin'ilay fahavalo-teninao rehefa avy eo. Fa tsy resaka juridisme be eto satria misy ny atao hoe ara-dalàna fa misy koa ny atao hoe ara-drakona. Rehefa mifanojo ireo anankiroa ireo de mipetraka ny fitokisan'ny olona. Fa rehefa tsy mifanojo ireo de tonga amin'izao zavatra roa tsika. Tsy mandahy mihitsy hoe misy andraikitry ny CENI satria tena naverimbery. Iongena tsy ao anatin'ny CENI na ivelan'ny CENI miresaka an'izany rehefa mba sendra mahazo micro ohatr'izao e. Hoe ohatrohatra iverenako foana reto rehefa miaino olona tsy miaino fotsiny an'ilay zavatra resahany de hoe eno zay de ataoko mivaly teny miala tsiny fa ho raisiko ny mpanao politika fa ny mpanao politika ny tena manao izay valy teny zay voaray de hodiniany. De mandrakizay izy mandinika foana. Fa rehefa tena miaino olona ianao tsy atao hoe voaray de hodiniany fa tokony hoe voaray de hotanterahana. De tokony misy an'ilay hoe tamberina andraikitra tokony ataonao any amin'ilay olona hoe ahoana ny fomba natanterahana azy. Rehefa misy tolo-kevitra omen'ny olona misy ny atao hoe tsingerim-pifidianana. Na ity CENI ity na CENI hafa na ho ravaina io CENI io ka OGE hafa, OGE ny tenenako azy hoe organe de gestion des élections hafa no hitantana ny fifidianana de ao anatin'ny tsingerim-pifidianana na ny cycle électoral izao tontolo izao de miaina an'izany ary mino hafa zay andimby anay na ho aingana na ho ela de tsy maintsy hiaina an'izany. Rehefa tapitra ny tsingerim-pifidianana dia tsy maintsy manavao zay tokony havaozina manatsara zay tokony hatsaraina ianao. Eo avokoa zany ny recommandation ray manontolo no entina de eo zany no mitondra. Raha tsy nisy ange iny fihetsiketsehana tamin'ny 27 septambra makaty. Raha tsy nisy de le izy moa nisy de tsy afaka miteny hoe io ary fa tsy nisy tokoa fa raha azo iverenana ny tantara de mety azo naseho teo le izy hoe aiza le réforme nieritreretina satria anisan'ilay réforme nieritreretina fa tena ity zavatra ity tsy hoe tsy enjery fa nitenenina foana talohan'ny nakao amin'ny CENI ary mbola tenenina hatrao amin'ny CENI no hoe isaky ny mahita olona miteny hoe atsarao ny code électoral de mea any anaty any satria tsy mbola nisy code électoral teto Madagasikara hatramin'ny androany. Fa lalam-pifidianana de amboamboarina amin'izay mapetipety amin'ny alalana didim-panjakana amin'ny alalana sins. De zay zany mba anisan'ny combat nataonay no hoe fotoana zao andao feheza andalam-pifidianana no apetraka. Tsy afahany androany zany lasa mpitondra de tsy afahako mambomboatra azy raha pitso ny namako ato raha afaka pitso ny namanarya de tsy afaka amboamboarina fa zay mipetraka eo de mipetraka ohatrany hoe code de la route de code de la route foana ny code de l'eau foana sins tsy dirako lalina. Eo zany tsika mipetraka amin'izay an'le hoe andraikitry ny CENI ve zany sa tsy andraikitra raha mbola ho anahy manokana aloha ary mino afa mitovy hevitra amiko ny namako ray manontolo ao anatiny na ny mpiasan'ny CENI ihany koa. Raha mbola ao anatin'ny CENI ka mbola mba omeny ny vahoaka an'le apaham-bola zay omeny ianao ao ianao de tokony mba omenatra ihany ianao raha tsy hanao ninninona. Fa tokony mba manao zavatra ho an'ny firenena ianao de ao anatin'izay indrindra no mahatonga hoe zay zany tsy mieritreritra ny hoe handray anjara fotsiny amin'ny rahana fikonan-dom-pirenena io fa raha resam-pifidianana ny resaka isaorako manokana raha Andriamatoa Filoha Rakotovao no teny teo hoe mba misy traikefa kely mety mba afaka hifampizarana ihany de mba misy zavatra azo tenenina ihany ary natsoa ao anatin'ny tsony ara firenena Ramanana tia tsy mieritreritra mihitsy ny tena rehefa hiala teo de andao-potehana le izy mba hijerevana mba ilazana fa ny olona aoriana ny tena tsy mahombony ny tena ny inverse amin'izany no tokony ho izy raha ohatra ka olom-pirenena tompona andraikitra hoe ny olona mandimby anao tokony omenao zavatra tsara de mahomby kokoa ianao de malaky miakatra tsika. Fa isaky ny mahavita zavatra kely midina, isaky mahavita zavatra kely midina, everiko fa tsy mampahomby antsika zay. Ka za manokana de mihevitra fa
Nisy resaka mantsy hoe andraikitry ny CENI ve zany sa tsy andraikitry ny CENI? Tena andraikitry ny CENI zany ary tsy mitsoka an'izany andraikitry zany ary tena miteny mihitsy. Raha ilaina ny hoe mialantsiny miverina impiry amin'izay fahadisoana mety nitranga dia averina fa ny fialantsiny tsy mahaova ny zava-misy. Fa ny aksiona ny hetsika ataonao ny kofoka ataonao no mampiova ny zava-misy. Dia eo indrindra no mahatonga an'ilay hoe inona ary zany ny kofoka atao nametraka an'izay fanontaniana izay mantsy ianao dia niteny amin'ilay hoe andray antsara feno fa ny anankiray faharoa nisy an'ireto volavolan-kevitra hoentina tolo-kevitra ndraisina avy amin'ny mpiantsehatra ray manontolo mizara maromaro izy ato tokony hoentinay satria mbola ananan'ny mpiantsehatra trosanga izay tokony hoentinay reto volavolan-kevitra maromaro mizara 270 reto hoe tao anatin'ilay fanangonan-kevitra ireto ange ny zavatra niteneninareo ary hitanay misy zavatra tsy maharesy lahatra anay mihitsy aloha anatin'ilay izy fa tokony ho resahana foana izany ary satria izay ny mahatsara an'ilay hoe sady mifanaja ny fanome-asana dia ny hevitry ny olona apetraka ao foana na dia tsy mety aminao ara fa hiadika-hevitra hoe zao kosa ny lafiratsiny eo. Olona ary sarafitra. Za manokana mbola misy tahiry peo, tahiry tsara ihany dia afaka velomina. Za dia anisan'ilay olona tsy nanaika rafitra doublure. Za tsy miteny doublon fa doublure. Iady amina kolokolo tsika dia atao inona be ankoa misy tribunal ingeo Iady amina famotsim-bolo tsika atao inona samy finna misy tribunal ingeo miandraikitra an'izany. Anao fifidianana antsika atao inona moa CENI na Sénat na tsy fantatro izay tenenana azy. Ministeran'ny aty dia mahavita an'izany fa ny fanaraha-maso no tokony atao mafy. Tamin'ny fotoan'androny ary ny tena tsy tao anatin'ny CENI tamin'izany fotoana izany. Niala tao anatin'ny KMF ny hoe moa ny 2 volana taoriana izay no natolotry ny olona hoe andao ianao natolotra tsy amin'ny CENI dia nakao amin'ny CENI. Rehefa tonga tao amin'ny CENI zao tsika miteny zao androany dia manamafy amintsika. Resy lahatra ny mahazava-dehibe ny CENI. Avereno any amin'ny ministeran'ny aty io dia hitantsika eto ny tohiny. Fa resy lahatra ny mahazava-dehibe ny CENI na dia tsy resy lahatra raha tamin'izany fotoana izany. Teny izany ianao hoe rafitra sa olona dia izy hoe lay rafitra aloha raha ny hevitro manokana dia tokony hijanona eo foana. Ny olona ilaina ilay olona. Za olona mahalala tsy tiana. Rehefa tsy tiana dia mody. Afaka mivarotra boanjo, afaka mivarotra soja, afaka mivarotra katsaka tsy hany ny olana. Fa tsy tokony olona no olana fa tokony olana olona. Samy fakafakao dia tsika raha ozy ny mpampianatra eto teboka roa midina an-dalana tsipika kely. Ka iny tsy dirako lavitra fa hoy hoe anjarantsika zany no mahita hoe inona no ndao ataovy mba tsy hanenenana rehefa misy zavatra mitranga rehefa aveo dia hifanometsiny eto foana sanatria ny vava ohatrany hoe tsy ampy ny intelligensa antsika ao anatin'ny zavatra izay atao. Fa hoy zany amintsika hoe raha hotohizako le resaka fa efa mivoana an'ilay fanontanianao fa fitiana hoy mantsy antsika. Raha iza zany no ametrahana fanontaniana ahoana zany no atao amin'ny hotazomina ve zany io CENI sa horavaina dia hoe hotazomina. Tsy mety aminareo ve zany ny fisinay dia miala zany rehefa tsy mety. Aloha mba mety misy olona mahay be koa ihany aloha anao fa tsy hoe ianao no andeha anao bingo manao matso dia bahananao ny anjaran'ny hafa. Dia amin'ny koa azy dia hoe isika tokony mba miezaka mba honnête ao anatin'ny zavatra ataontsika. Raha miteny isika zany tsy hoe zahay telo larery fa ny olom-pirenena rehetra ao anatin'ny koa ianareo mpanao gazety mba miezaka mba honnête satria ny zavatra mitranga dia izao. Rehefa mijery tsika ohatra anisan'ny arovako an'ilay rafitra CENI izay zavatra izay ao anatin'ny fanitsiana rehetra tokony atao. Dia rehefa mangataka izay ao anatin'ny CENI inona ary zany dia zavatra tsy nentina ataonay CENI. Nanonona vitsivitsy moa zany ataoko zokibeto ray Flora Kotovao teo ny namana ato anatin'ny firaisamonim-pirenena koa nanonona vitsivitsy. Tena ataoko mintsy hoe vitsivitsy fa misy zavatra be dia be tokony ho arenina fa tsy any amin'ny CENI loatra. Fa mino fa rehefa any anatin'ny fikaonan-doha-pirenena dia ho avoaka daholo ny tokony avoaka rehetrarehetra dia hitan'ny maro amin'izay hoe aive zany le izy satria raha ny tokony ho izy aty amin'ny fin du cycle électoral no avoaka le izy ary hatsaraina le izy dia eo tsika mahita azy. Misaotra indrindra. Andriamatoa Rivo Rakotovao anisan'ny teboka lehibe napetraka ny hoe famerana ny vola ampiasaina voaresaka matetika moa izay tamin'ny nalan'iny filoha teo aloha Eratsonary Mampianina anisan'ny nisy fanadihadiana ny voaka tao anatin'izay hoe izy no anisan'ny nampiasa vola betsaka tao anatin'izany vonona ary feno mpanao politika
ametra tokoa hoe ny vola ampiasaina amin'ny fanatanterahana amin'izay hoe fampelezan-kevitra sy ny sisa zay satria io anisan'ny de manambola nonga ihany Ratsoelona. Mety diso agnaby zany information zany fa ny tiako lazaina zany tsy olan'izany fa aza adino fa tamin'ny 17 ny HVM zay nanana maro anisa variable ihany fa maro anisa tao amin'ny Assemblée nationale nitondra ny amendement mba hifehezana ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana. Afa izy vola io tiany azo atao ary indrindra hoe le ray volana farany tsy mahazo mividy ny olona fa ndao hevitra ny atao mivoaka teny an-dalambe ny tena mifitopolo député amin'izany fotoana izay je menao antsika eto mahafantatra hoe zay ary le resaka mbola averinay foana io mbola mitaky an'izany mandrakandrano hiverina amin'izany satria nanaovan'ny olona abus zany zay tsy zay neny ozy hoe mahazo mitondra ianao fa ianao ny mitondra firenena inona ary mitondranao ara-tsara ny firenena zany mihitsy nandreseko lahatra nireo mpiara mombonako tamintsika de nitenenana tamin'izany présidence tony aloha le amendement ataonareo fa tezitra retsy le candidat majeur retsy satria fantatra tamin'izany fa be da be ny vola ho averina teto Madagasikara navoaka tamin'ny andron'ny tetezamita ka ho averina amin'ny fotoana iny amin'ny alalana importation ana vary sy ny sisa de fantatra de mibloqué de tezitra natao faharoa tamin'izany hoe tsy maintsy le bulletin numéro 2 satria fantatra ary nanontany tao amin'ny tribunal fa osoka be da be le bulletin numéro 3 misy olona efa misazy zao mbola manana taratasy mazava ndray afaka milatsaka tezitra mbola hoe ranona mihitsy ny sakananareo hitanareo zay tao koa hoe mivoaka miditra zay zany ary rehefa candidat zany de hafa fihetsika fa rehefa mitondra fanjakana de hafa fihetsika zay ny tokony harenina zay ary zay tsy ho harenina fotsiny hoe mahatsiarovan-teny ianareo fa eo zany ny tena mila miasa ny zanaka malagasy mahay andany zany tsy anisa mahay hoe ahoana kay ny amezantsika an'izany ka rehefa tonga ny fotoana hoe tiragany lalàna de tout le monde s'y plie mba miteny ohatra adiny amo ohatra foana ary anisan'ny tena mba marqué mihitsy tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina hitanareo le didin'ny tribunal satria mbola zay ny rafitrintsika hoe tsy maintsy averina ny communal ohatra tao Moramanga sy tao Morondava nisy antony tao misosoka sisy tsy namerina mihitsy izy tapitra foana ny mandat misy niteny ny seni niteny misy netera tsisy miteny nefa raha déni de la démocratie de zany lehibe indrindra hoe ahoana ny verezanao zoa ny olona nefa niketsika raty lalàna fa rehefa miteny ny tribunal hoe miverina io noho zao antony zao de tokony nezakazaka amiko nezakazaka ary moa manitaky hoe miomana zay anao an'le fifidianana satria teren'ny lalàna zay amerina an'izany tsy metimety am'zareo le olona Moramanga fa ohatran'ny tiany mahony de alors zalahy janona fataovy PDS nefa lalàna de milaza fa raha mbola heritaona alohan'ny fataperan'ny mandat tsy azo ataon'ny PDS fa averina fifidianana ity vo fifidianana mola vo eo tapitra ihany 10 taona tompoko ahoana moa ny nona an'izany na inona lazaintsika telo mirahalahy eto de za tsy hiditra amin'ilay hoe andraikitra tsy andraikitra rano fô zay hoe fitantanana fifidianana io iny fototra ny olana je ny fototra ny olana tsika anisa fa tsy urely de alao io ny adihevitra lehibe zany lazaiko de mitaky antsika rehetrarehetra tsy aro tena am'izany fa ekena aloha hoe raha zao de mitovy amin'ny hevitry ny synady any io hoe ka zay ne fantatra fa tsy mety le izy président fa zay mbola tanora zay de migerer ny carrière-nay ozy le préfet zay zay koa no mahatonga le hoe le olona afaka ataony ao amin'ny siny mihitsy ny mitaky an'izany mamerimberina an'izany raha olona mijoro izy fa tsy mitaky izy ary tsy eo le hoe ohatra zao any Sénégal ministère-ny intérieur manao azy fa mijoro le olona hoe mijoro le olona le tompon'andraikitra ao anatin'lisy tia indray nomenanay ty fitantanana amin'ny fifidianana ity na izy filoha teo aloha na izy mpitondra am'izao fotoana zao na izy am'izao fisovy zao iny hitondrana ary tsy maintsy zao ny toe-bola ampiasaina amin'ity tsy maintsy zao ny fomba hitondrana an'ity tonga de mijoro avy hatrany ilay mpitantana ny fifidianana dia rehefa mijoro le mpitantana ny fifidianana le mpanao politika koa raha milefitra ho azy voatery tsy maintsy manome ho azy satria fantany hoe tsy ho tonga eo mihitsy izy rehefa tsisy fifidianana eo de izay le fahefana ananan'olona mijoro zay zany ohatrany tsy tena ampiasain'le olona ao anatin'ireny rafitra ataontsika hoe mahaleo teny reny zay ndraindray no ohatrany hoe ide rahantsika ny cour de compte ohatrany
mba mijoro izy ty aloha ny alefanay de rehefa soanitsoany zay de miala fa ity aloha tsy maintsy ity ny raportnay de zay ataonareo any ataonareo avoaka ny rapport hoe ty tsy fetezana tao amin'ny présidence zao ny vola very tao zao ny vola tsy mety tao zao ny fomba tsy fomba fijoroany zay de taonao miverina ohatran'ny manaiky ho azy ny olona hoe ohatra mijoro kosa ty de mipetraka ho azy aorinanao koa zay olona mpanampy ny mpijoro fa ny olona zany na rafitra inona ataonao eo ka raha ohatra ka tsisy olona mijoro ao sy afaka tena mijoro amin'ny fahitsiana na inona rafitra mandeha eo tsy andeha amin'izay laonina eo de zay foana ny averiko lay fomba zao nanolona an'lay filoha amin'izao fotoana zao de le ohatran'ny efa le pratika teo ihany ny filohan'ny lazainao le seni le filohan'ny seni amin'izao fotoana zao de efa le fomba fiasa teo ihany le teo aloha zany namanaman'le filoha teo aloha aveo indray satria zay indray zao ny fitondrana apetrakinay indray ny namanamanay hitarika an'ity rapa na izany ange de efa mamparefo ny fomba hitarihan'lay seni le fanavaozana ny fifidianana na izay zao mpanara-maso ny fifidianana de efa kako fa ahoana ary ty inona indray ty teatra mandeha ty de le olona manaiky hiditra ao anatin'izay efa fantatrinao fa mety tsy olona ijoro zay avy hatrany le izy marapatrana ny fandarantsika omeko anao avy hatrany ny famaranana an'izay fandaran'izay satria dia mandeha ny fotoana amin'izao fotoana izao Andriamatoa vice président inona moa zany tianao teneniko amaranana an'le izy fa ngamba ho resahako fotsiny le resaka famerana vola teo ohatra resaka fifidianana resaka seni fa atao inona moa zany ny rafitra CCFVP ary anisan'ny zavatra mampalahelo tena mampalahelo satria apetraka ao le rafitra de tapahanao ny volany tena zava-doza fanontaniana mipetraka hoe iza no ndresaka an'izany tsy fantatro totra ny mba seni ihany de mba niteny tsy haiko anjara ny mpiainy moa zany mety manaraka de mahafantatra hoe inona ny zava-misy ny zavatra anankiray tiako resahana satria ny tena ao anatin'ny seni ary ny tena olona fa tsy rafitra fa ho an'ny mpiaino zay manaraka an'ity fandarana ity de rehefa mandinika tsara de mino fa mahatsapa fa ny mpiady hevitra eto ange zany de samy resy lahatra ihany hoe ilaina le rafitra fa raha ny finalité ny fototry le resaka zany de le olona izahay olona ao anatiny mihitsy za tsy amoaka secret de délibération eto satria zavatra tsy fomba zany ary tsy fanao ka andeha hoe hitantara hoe ahoana inona ny zavatra nitranga tao fa raha sendra hoe misy tafaresaka amin'ireny olona ao anatin'ny seni ireny de afaka mba anontaniana hoe inona no nitranga mety mba miresaka mangingina any angamba fa ny ato anatin'ny micro tsy fanao ary tsy fomba ary ninona ho tenenina de tsy afaka miteny momba an'izay fa ny zavatra mitranga fotsiny manana fanantenana be kokoa amin'ny firafitra ny seni amin'izao fotoana izao no teo za manokana zay fanantenako zay tsy afaka hitenenako ny olona hoe manantena ihany koa nareo ohatra fa fanantenana io mety hoe l'espoir fait vivre tsy fantatro ny toy mety ho zavy zany le hoe velona tsara amin'ny fanantenana arak'izay tsy fantatro fa na izany tsy zany misaotra nareo amin'ny fanasanareo misaotra be dehibe tsy afaka niresaka zavatra betsaka araka ny omanana sy ny tena nilana azy fa na izany tsy zany manantena hoe amin'ny manaraka mety mbola ho voasa de afaka miresaka bebe koa ny hevitra tsy mitovy tsy natao ampiady fa zay ary ny maha olona ny olona vao maika mampanankarena antsika sy ahafahantsika mivoatra kokoa misaotra tompoko Andriamatoa Andriamotra ny anaritsona misaotra anao misaotra ny fanasana de misaotra nisy mirala ny fanakalo hevitra ny ady hevitra teto ny fanehoan-kevitra amin'izao moa zany amin'ny fotoana ataoko hoe hitondram-panavaozana zao ilana tena fahitsiana ary za amin'ny fomba fitondrako hevitra raha vao miditra ao anatina ady hevitra anankiray de mesaka ny tonga de mahitsy avy hatrany ny anton'izay mba ahafahana mijery hoe inona le vahaolana tokony hoentina na io ara-drafitra na io arak'olona satria tadio azo atao tsara ny mametraka fepetra ahafahana mahana n'ilay olona mety afaka mijoro ao anatina rafitra anankiray fa indraindray koa manko tsy voapetraka le fepetra sy le fombafomba dia lasa lalaka izoro an'izay olona tsy afaka mijoro rehetrarehetra zao ny karazany rafitra zay tokony haleo tena
de zay fotosaina zay zany tokony ho apetrakintsika rehefa hiady hevitsika momba ny fanavaozana fa indrindrandrindra hiady hevitsika momba ny fanavaozana ny fomba hitondrana ny fifidianana satria araka ny teny tany amin'ny voalohany io fanavaozana ny fomba fitondrana ny fifidianana io anie no fototry ny rehetra na inona lalam-pandrena ataontsika eo farak'izay tsara atao toy n'inona kanefa tsy mipetraka io fototra hoe me tsara koa ny fomba fitantanana ny fifidianana mirotana foana io satria zavatra zay araka resantsika teo raha vao latsaka ilay fatokisana mety miandry fotsiny olona hoe ay hitanao fa rehefa mienahena ny herinao de avy zay de miala de zay mba tokony apetrakintsika zany ananantsika herintsika ahafahana miady hevitra ao anatin'ny fahalalahana sy ny fijerena tsara ny zava-misy amin'ity fanavaozana ity. Ankasitrany ianao Andriamatoa Rivotra Kotovao. Makasitraka tamin'ny fanasana ary makasitraka antsika telo mirahalahy niady hevitra teto niady ozy aho hoe voateninao le saika olona zaiky hoe raha misy ny tena edikevitra hijerevana vahaolana de ny ampamaripototra ampilamina ny resaka fifidianana izay tsika vao miroso any amin'izay fifidianana na constitution io na inona io anao code ve tsika sa io ny hatsaraina de ahoana ny ampifezana mba zay ny takina amin'izay traikefa ny ainatsika nandritra n'izay fotoana maritra zay ka rehefa nataotsika ny total ty ambany aty de mahita kosa hoe tsika efa mihiba de anjaratsika zany amin'izay sehatra misy atsika no manaiky an'izany hoe io fara io ny pasopasoana eto hoe atao an'izao idealina fara zay moa nekeny be somary fara zay azo ve mazao miteny eto nenay raha misy zavatra anankiray fototra eto hoe zay ihany ny vahovatsika mandrapatonga ny tena fanaovana de io resaka momba ny fifidianana io amiko rehefa aveo ny olona zay ho lany mbahoaka eo mety ametraka zay politika ekonomika ndrefa mazava ny fifidianana ka resy lahatra ny olona nen'le ragaty ny tena mety fa ny azy atao loatra zao ny fitanana ny firenena ka lany amina fomba demokratika izy madio hoe zay ny atsika fa raha hoe io ny pasopasoana eto hoe andao re alamilamina fa alefasy rosoa ny fifidianana fa maika hony maika maninona fa zany voafetra koa aloha ny fotoana fa tsy afaka hitarazorazoka fotsiny eto tsika anatin'izay zany mino fa manana faiza manao zany ny olona mitarika ny fanovana ny mpanao politika andao hiady hevitra amin'izany mba bitabe ny hiady hevitra mandeha amin'izao fotoana izao misy any maika tsy faingana be eo fa ozy hoe alao zavatra tena roa telo efatra ny edikevitra ary anisany averiko ny mandeha zany mananako azy lehibe indrindra amiko aminay de io resaka zotra ny fifidianana eto amintsika io. Saotra tompoko. Minitra tsy ataoko ny ohatran'ny telopolo sekondra tsy hoe sanatria atao mody entina fa atao entimody angamba mba hifampizarana amin'ny mpanaraka ny fiain'ny fandarantsika tsy afotsiny ninona fivoatra sy fivoaka ny ady hevitra rehetra atao na fitoenan-doam-pirenena na zavatra hafa tsy maintsy ho fifidianana nefa rany mila hiomanana zany satria rehefa tonga le fotoana hoe zao zany no atao alefaso amin'izay ary ny fifidianana eo tsika vao hikiropaka itsika ny pendrindra miraha soa atsika rehetra tompoko. Izay no mamatrana ny fandarantsika tamin'ity androany ity ny ohatra minitra vitsivitsy zany saingy ilaina ny ady hevitra atao anatiny izao fandarana izao hisorana ianareo tany atokantrano na hatrany an'izany hatramin'ny varany mametraka ny mandrapitafary ho manaraka indray felomadoko.